mpanolotra Marte Hervé. Isaorantsika ny tompo mbola manome antsika indray zao fotoana ankehitriny izy zao mba azahoantsika mitava sy midinidinika mifampandroso. Ny tenin'ny tompo izay voasoratra ato amin'ny Salamo 5:30. Salamo 5:30. Ovakitsika aloha ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina, vao horaisitsika averintsika indray ny andininy fahaefatra. Toy izao no fivaky ny teny ato amin'ny Salamo 5:30. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy izaho, hitandrina ny lalako ka tsy hanota amin'ny lelako, asiako fehimbava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Nangina mihitsy aho na mihimbava ka tsy nilaza na dia ny tsara aza, dia nietsika mafy ny fanaintaina ny aretiko na hafana ny foko tato anatiko. Raha nieritreritra aho dia nisy afo ny rehatra ka niteny tamin'ny lelako aho. Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Indro efa nataonao vody voam-pelantanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinotsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia ny matanjaka aza. Aloka tokoa no fandehandehan'ny olona, zava-poana tokoa no hitabatabany. Miary harena izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Indrindra ny andininy fahaefatra manao hoe, Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Ampianaro manisany androko ao, Jehovah raitso tsy toy. Ampahafantaro ny lalanao ao, hitandremako azy amin'ny fo, satria izany dia isan'andro fa tsinotsinonao, kankana kely sy vovoka ihany miala ny fofonaitso dia izay. Jehovah raitso tsy toy. Aoka ny foko feno fankasitrahana, ny ridinao rehetra rehetra. Aza vera analavitranao, raha tonga ny andro mahoy,
Vovoka ihany no lohatenin'ny hira izay nokaloany Adeline teo intsy. Ary mifandraika indrindra amin'izao salamo izay nivakiako taminao izao. Salamo 8:30, 4. Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olo-kandalo aho. Rehefa tsy ao an-tsaintsika izay faran'izay dia mibetika manaonao foana isika. Betika manaonao foana isika. Ohatra hoe ny mpangalatra tsy mieritreritra afa-tsy ny azahoany, fantany fa ny mieritreritra izy hoe tena maranitra ka tsy ho tratra mihitsy, kanefa tsy fantany fa ny farany any am-ponja izy. Ary zay any am-ponja zay zava-dratsy zay, mahory zay, ry havana mbetika ny mpivady. Amin'ny voalohany aloha fakatery kelikely amin'izay ohatry ny fakazatra, de ohatry mesa ary de tsy tsinjovina intsony lay farany, fa iny fahasahina tsy ahontsehony izy dia mitarika fahatafotoinana goavana ao amin'ny ankilany. Ary fahatafotoinana zay tsy voakosiky ny goma, fahatafotoinana zay tsy azo atao hoe ity pejina sositra de horovitina ka aforiporitra de atao any anatin'ny daba taratasy. Tsy izany, fa fahatafotoinana zay mipetraka ary misy zavatra hafa fotsiny eo amboniny, de arakaraka le zavatra hafa indray io. Raha mbola fahatafotoinana koa de mbola mitohy hatrany. Avy eo am'izay aiza ny hafarany? Fisarahana. Rehefa tsy mijery ny farany dia tsy manana izay eritreretina akory, tsy misy ny antson'ny vazaha hoe motivation. Ohatrany hoe manaonao foana
izany eny ny mahatonga an'ireo mpianatra sasany mianatra ny olona de mba mianatra izy, fa izy tsy manana hafanam-po hianatra. Ohatra ny hoe tsy izy tanjona de tonga any am-pianarana sy efa kamo be mihitsy ny fo amin'ny maraina, de tonga any am-pianarana de milalao no atao, de mijery lera ampifiry, mbola tsy tapitra foana, mbola tsy mirava foana. Raha tsy zany de mivanga-bao mihitsy. Tsy misy dikany amin'ny daholo reny satria tsisy tanjona ao ambony ao. Fa raha misy mpianatra anankiray manana ny tanjona izy hoe hianatra, ho tafita, ho asondrotro ny fireneko, iza mihitsy no anao an'izao sy izao, zao ny tanjoko. Ary de ho jereko toy izao ny fianakaviako raha manana an'izay tanjona izay le ankizy. Fantany mihitsy ny antony foazany maraina, fantany mihitsy ny antony hiaretany tory mianatra, fantany mihitsy ny antony amin'ny zanany tena mankany an-tsekoly, fantany mihitsy ny antony hiaretany ny anoanana amin'ny atoandro be iny. Fantany ireny rehetra ireny, ary mahafinaritra azy ny manatanteraka izany satria ahatrarany ny tanjony. Izany indrindra ny mahafaly ny vehivavy rehefa indray mitoejazy izy, mangiry firy mafy anie zany hoe mitoejazy, tsy hoe mahafinaritra fa tena mangidy. Misy tena miena be mihitsy vokatry ny zaza ao an-kibony satria mandoa foana, tsy mahina-kanina, mijaly, ary indrindra zany iteraka faran'izay marary eto ambonin'ny tany, ary nataon'ny Baiboly fanoharana mihitsy. Tena marary, martyr fety amin'izy niteraka ny zanany voalohany ny fona tamin'Andriamanitra. Inona ary ny fonana? Hoy aho hoe mifona aminao Andriamanitra fa kay ahatra izay nandainga. Nandainga tamin'inona? Reny le za marary reny kay tsy reny akory ny marary, fa izao vao hitako ny atao hoe marary. Ay tsy isy dikany reny rehetrarehetra reny. Hitanao, tena marary izany hoe miteraka. Fa izao ny tsy miteraka indray malahelo tsy miteraka. Satria nahoana? Te hanana zanaka, te hanana zanaka, misy tanjonao hanana zanaka, ho kolokoloiko, ho beaziko, isolo ahy, andimbiny anarako, manana tanjona, de na mangidy ary zaka ihany, na mangidy ary zaka ihany. Io ny tsy ampy zany, io fananana tanjona io eo amin'ny fiainany maro. Zay ny tena olana. Misy mivady kanefa ny lalina de tsy manana tanjona mihitsy. Anka vao mifampijery kelikely de mifakaleo, de lasa ny anankiray mitady olona hafa indray hoe makaleo, io foana ve ny hiaraka eo. Fa raha ao anatin'ny fon'ny mpivady ny tanjona, hifampitady
vatana isika, ataontsika zay atonga atsika tena hoe anjakany Kristy, ary anana fahasambarana isika ijoro vavolombelon'ny tompo eo anivon'ny fiarahamonina, hiteraka isika ka ho biazitsika ny zanatsika mba ho any Jesosy Kristy, ka isika no modely ao anatin'izany. Raha izany raha mba nanana izany daholo ny mpivady, tena za mihitsy hoe tena hafa mihitsy le fiainana, hafa, tena hafa le fiainana. Fa indrisy tahaka ny foifisainana ka tsy mahajery lavitra ny olona maro, tsy mahajery lavitra ka tsy afaka manana tanjona, tsy afaka mijery an'izay ho farany. Zany le izy. Dia ny vokatr'izay misaratsara-poana, raha tsy zany miaraka ihany fa afo be de ny eto tany. Mampalelo anie zany. Hoy ilay teny atao amin'ny Petera 2:1, andininy 5 hatramin'ny 5. Koa noho izany dia manova ny zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany zavatra zany, sady anananareo betsaka, dia tsy havelan'ny zany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa zay tsy manana n'izany zavatra zany kosa dia toa-jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Hitanao, ny antony tena mahatonga ny olona tsy mahajery lavitra, tsy manana le tanjona izay, dia tsy ao anatiny le finoana ny Jesosy Kristy. Araka le 5, tsy ao anatiny ny zotom-po, tsy ao anatiny le finoana ny Jesosy Kristy izay mitarika an'ireo rehetrarehetra ireo. Fa raha nanany betsaka izany ho izy, tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra izy. Mientana fatratra raha ohatra ka ao anatiny izany, tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra. Fa rehefa tsy manana an'izany dia jamba, tsy mahita lavitra. Ary dia araka izany dia tena zava-dehibe tokoa ny itenenantsika tahaka ny Davida hoe: Jehovah, ampahafantaro ny farako aho, sy izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Mandalo zao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no haharitra mandrakizay. Aiza ny toerana isy ianao raha miala eto tany ianao, fa na kristianina na jentilisa dia samy mahalala fa mpivahiny ihany eto amin'ity tany ity, ary mandalo ny zavatra rehetra. Aiza ny toerana isy ianao? Ave
sy mialety etale tapoacizai ni Se paulia naman Yadanan Delu yana naman Yakita Yaramuni nanu Tava amina Ram 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 eo atratrany Abraham izay no noviantsoiny antokopira andravoangy fivavahana ao amin'ny FJKM andravoangy fivavahana izay. Eny irairainy tsirairay ary
betsaka mihitsy no miteny hoe za ndray aloha de mahazo ny lanitra. Kanefa ny zavatra ambara aminao de ity hoe raha ohatra ka atao resaka fotsiny eny zany ka tsy vitany vavy izy io, na hoe rehefa midohika ianao fa tsy maintsy mahazo ny lanitra de ahazo ny lanitra. Mila manana ny fanahany fahatahorana an'Andriamanitra isika, ary zany fahatahorana an' Jehovah zany no fiandoham-pahendrena araka izay fatatsika voarakitra ato amin'ny Salamo 119:1. Rehefa manana an'izay fahatahorana an' Jehovah zay tsika, manomboka mihendritsika izay. Andriamanitra tsy azo vazivaziana mantsy izao Andriamanitra ivavahantsika izao. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, tsy azotsika anaovana resaka matavy na anaovantsika ohatry ny ataon'ny ankizy maditra. Ahoana ny ataon'ny ankizy maditra? Miantso azy ny reniny, ikoto ahoana tompoko, avy ianao, ho avy ahy e. Kanefa ny ataony ihany no ataony. Miantso indray reniny, ho avy ahy e, nefa ny ataony ihany no ataony. Hitan'Andriamanitra daholo ny ataontsika, hitan'Andriamanitra ny fombatsika, hitan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny zavatra rehetra mikasika atsika, tsisy miafina amin'Andriamanitra. De ny zavatra lazaiko anao, mila mandinika isika tahaka ny ankizy mpianatra anankiray izay milaza hoe te ahazo diplôma izy, nefa misoratra anarana fotsiny izy ao amin'le sekoly. Tonga ao amin'le sekoly, manao ditra no ataony ao, tsy mihaino ny fanazavan'ny mpampianatra izy, tsy manao devoir izy, tsy mianatra lesona izy, ary mbetika izy mivangabao. Misy nefa ao anatin'izany de mieritreritra hoe za de tsy maintsy tafita, izy ireny ange manao fanadinana tokoa e, de tena miatrika fanadinana mihitsy ary manao zay ahatonga azy miatrika fanadinana. Kanefa de izany le zava-misy, de mieritreritra izy hoe ho tafita foana. De tahaka izany ny olona sasany, tahaka izany ny olona sasany, mieritreritra izy hoe manoto izy, tsy mivaky loha amin'Andriamanitra izy, ataony daholo zay mahafinaritra ny sainy ary mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manamary teny izy rehefa avy ao, ka ny fanamarina tena ataony de zao: efa vitan' Jesosy ny famonjeny e. Noho izany, zany ray ninona ataoko de voavontsy foana, na mamono tena ary azy zao de mbola voasoratra ao an-danitra foana ny anarako, mahazo fiainana mandrakizay aho. Zany inge no eritreretin'ny sasany, ary zany ny fampianaran-diso zay mampihika ny sasany hoe mbola hotoriny amin'ny olona be dehibe zany, fa zany ny fahamarinana hony. Ry havano, mila mangataka amin'Andriamanitra tsika mba tsy ho diso hevitra. Misy fahajambana mihitsy eo amin'izao tontolo zao ary mampalahelo fa ireo zay mijoro tsara aza ankehitriny, betsaka ny lavo, betsaka ny tsingidingidina, tena mampalahelo sy mampitomany ny mieritreritra izany. Misy an'izany olona hoe hatrizay izy nanompo an'Andriamanitra, mpitory-tenina fanafo, amin'izao izy mampandro ny tena any amin'ny ladongany. Dinio anie zany, efa tena mandrorona ho aho,
ahoana ny tenin'ny tompo eo anatrehan'ireny rehetrarehetrareny? Ahoana? Manahoana ianao hoe fahasalamanao ara-panahy manahoana raha vavy eo? Ary ianao manahoana ho ahy e? Mbola mifikitra amin'ny tompo ve ianao e? Mbetika be deaibe ny olana ao anatin'ny tokantrano ao, ny tsy fahampiana, mivarotra tsy mandeha ny entana noho ny krizy, ny na tsy mivarotra ny fisondrotan'ny fiainana miteraka ny tsy fahampiana goavana ao tokantrano anefa toa mifanjinja be ihany. Efa miezaka ianao manao itsiro toa mbola fanakianana ny azo, ary mbetika aza ny ankizy izay mba antenaina hoe ho asondrotra amin'ny ambony sady anam-pahendrena, mbetika azy ireo ankizy izay ilofosana indrisy fa mivoana. Ary misy aza mahavita mamono reniny, mbola mifikitra mitompo ihany ve ianao rahavavy? Tena mitazona azy ve sasary sisa? Hoe ity ny sarinay tamin'izany tokanana mpiandry, ity ny sarinay tamin'iza nitokanana au décon, ity ny sarinay tamin'izay nanao tafika masina tany ananina, ity ny sarinay tamin'izany toroteny, ity ny sarinay tamin'izao, ity ny sarinay tamin'ny zanametra tanana tamin'ilay olona tary de sitra nisy, io zao toy izao sy toy izao. Tantara ve sisa? Fa ny amin'izao ankehitriny izao manakory? Mbola tena mitoetra eo amin'ny tompo ve ianao? Mamaky baiboly isan'andro ve ianao? Miaina ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Tena ny fampianarana marina avy amin'ny tompo ve no raisinao? Sa voasito ny rendrarendram-pivavahana ianao? Tena mitandrina ny tenanao ho an'ny tompo ve ianao? Ka miteny tahaka ny mpanao salamo hoe: anjarako Jehovah, minia mitandrina ny teninao ah. Salamo 8:100, andininy 7:10. Rahavavy malalo, zavatra teneniko anao ah, mila mijery ny farantsika. Anahoana hoy ny tompo amintsika amin'ny farany? Mba hiteny ve izy tahaka ilay ato amin'ny lioka ka ilaza hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mateo 5:20, ny 9:20. Ho toy izany ve no ambaran'ny tompo? Raha ohatra ka tonga any isika, sa anahoana? Hoy ny fanontaniana hoe ny hosana ve no vetesinao ampiseho ny fahavononanao, sa ny vatolampy kosa no antsoinao anarina anao? Ho faly ve ianao raha ohatra ka ho tonga any? Sa
angasy azy tetsaka zao ny mamaly braingona fotsiny ahoany ty valy braingona za ndray efa nandray an'ny tompo assureny anahy za efa nandray ny tompo ao anatiny zany anefa inona ny ataony ry havana ao anatiny zany milalao fahotana izy de isan'andro mifona fambolanao zany no ataony mijangajanga izy de tonga ny ariva de mifona ho izy zay no ataony de manao ty dalàna rehetrarehetra ty izy mangalatra zany fifampivazavazana zany ady izay atao zany andray de tena vavany zany misy ny sasany vavany amin'ny ray aman-dreniny taky ninona tsisy tahotra n'Andriamanitra zany mihitsy sala amin'ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra akory eritrereto anie zany eritrereto zany ve evero ahy miantso ny tompo vitanao ve ny hiatrika ny tompo eo anatrehan'izany iteny fotsiny ve ianao aisy zany ray manana an' Jesosy mpisolo vava aisy vita ho azy ianao zany manao ny tsy mety isan'andro panao ny tsy mety de Jesosy atenanao izy ndray misolo vava foana izy ka zany tsy inona ny famonjena ka zany ny assurance du salut izany no lazain'ny sasany ry havano tokony ho tsarovantsika mandrakariva ilay tenin'ny tompo atao amin'ny Romanina toko fahenina andininy voalohany sy faharoa zao ny vaky ny teny inona ary no lazaitsika mbola hitoetra miota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatry izany ataotsika zay efa matiny amin'ny ota hoana no velona amin'ny ihany
anjomara nosy vavaka no nikalon'izay ira mitora aloha teny hoe raha tonga an'io zay indraindray a rehefa miaino fandarana vehivavy mendrika na fandarana hafa eto amin'ny radio ny sasany rehefa miaino izy a de rehefa injay ira no alefa de lasa izy aloha mitsangana manao zavatra hafa tena ohatrany hoe ino tsy izy fa rehefa tonga ndray tapitra le hira de iny ndray izy tonga miaino an'le radio zavatra anankiray tiako mariana aminao a rehefa manao fandarina tahaka izao de fifanampiana amin'ny artista ihany koa le izy ka reny tononkira reny a de tokony enoina hoe inona ny lazainy nanamafy teo ny Anjomara nosy vavaka raha tonga n'io izy avy any an-danitra Jesosy anahoana ianao zay ny fanontaniana zay napetrany teo ary mila ataontsika zava-dehibe tokoa ity salamy fa 7:30 andiny ny faefatra ty hoe Jehova ampahafantaro ny farako a sy izay ohatry ny androko aoka ho fantatro fa olon-kandalo a zany mahatonga ny Davida na mimbava nangina eo anatrehan'ireo ratsy fanahy asiako fehembava ny vavako ozy rehefa le mahita le ratsy fanahy reny mantsy mahasositra tsy zaka de ohatra ny te hiteny ianao hoe zavatra mety ratsy ohatra hoe iengany io mba ho faty ohatra fotsiny zay nefa zay firarinao ny hafaty azy zay de efa famonoana azy ary de manota amin'ny lela isika amin'izany de izay ny mahatonga ny Davida manao hoe nasiako fehembava hoy izy mivavako satria mieritreritra n'le farany izy hoe anahoana amin'ny farany anahoana
aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Raha vavy olon-kandalo na izana ianao, isika tsy rairay avy, io vadinao io olon-kandalo io, ianao olon-kandalo, na ny zanakao olon-kandalo. Inona ary no apetratsika eto amin'ity tany ity? Zay ny fanontaniana anankiray. Inona no apetratsika raha andalo isika? Mba ho toy ny reny tantely ve? Mamela mamy sa mamela ngidy eo amin'ny fiainantsika? Mbola tsy adiniko nisy olona anankiray zay ohatran'ny sambatra be izy ireo, kanjo maty le vadiny, tonga amin'izay ny banky, aka n'le trano izay nipetrahany, fa kay nataon'ny vadiny antobola amin'ny banky le izy. Mangidy zany, ny tena maty vady nefa ny trano mba nantenaina ho lova tamin'ny vady ity lasa antobola. Mangidy anie zany re olona, mangidy zany. Inona no avelanao ho an'ny taranakao? Inona no avelanao? Ary eo amin'ny fiainanao isan'andro, raha tsaronao fa olon-kandalo ianao, manahoana ny fiainanao, fifandraisanao amin'ny ankonanao? Mba ianao le mikizitina be, ianao le mikizitina be ohatr'izany, zay ve ny tena tianao ho tsarovan'ny ankonanao? Takaitra vokatry ny fahakizitinanao ve no tianao ho hita sy lovan'ny zanakao? Misy anie marary fo ny zanany noho ny ataon'ny reniny, kizitina be, tsy laitra iainana. Dinio anie zany, inona no navelanao amin'izany tany fandalovanao zany? Misy le fitenenan'ny malagasy hoe raha nandalo raha maka de mai ny tanàna, mandalo raha maka de mai ny tanàna. Asa aloha tsy de fantatro loatra na tonga le fiteny, fa de mahalasa saina hoe mai ny tanàna rehefa mandalo raha maka. Raha mandalo eto amin'ity tany ity ianao, manahoana? Inona no nataonao? Inona zao no mampalaza anao? Malaza amin'ny asa tsara ve? Sa amin'ny fanaovana kitoto? Misy olona zao amin'ny toeram-piasana eo de izao, raha vao miteny hoe ianona, ay ianona tara lava, zay ny azy ny tena mampalaza azy. Ianona mamany ianona, ay le sipany ianona, nefa de hoe mamany ianona mbola sipany ianona. Dinio anie zany. Inona no avelanao eto amin'ny fandalovanao? Misy olona rehefa lasa izy de oziny olona, sofa lasa iny fa raha nipetraka kelikely teo iny, potika ny sekoly. Sofa lasa iny fa raha nipetraka kelikely teo iny, potika ny fiangonana. Sofa lasa iny fa raha nipetraka kelikely teo iny, mety naditra daholo ny ankizy, potika ny ankizy. Ndray eritrereto anie zany, raha mieritreritra ny farantsika hoe mbola ampamoahantsika ny amin'izay rehetra nataontsika, de amin'izay fotoana izay hitandrina isika, hitandrina, mampatahotra izay ampamoaka izay. Aza mety rebirebe ny devoly ianao de mitevozany, zany ray tsy mavaky loha amin'ny ampamoaka fa ny anahy Jesao ihany ny ahy tonga de izy manao azy.
nefa ianao isan'andro manao ny toetra tsy mendrika foana, isan'andro manao zay adalàna samy hafa foana, de manantena ve ianao fa hoe izany no ataonao? Hamonjy anao Jesosy amin'izany. Jereo tsara le teny teo, le nivakiko taminao tao amin'ny Romanina 9. Rehefa kristianina zany ny olona, de zao tsy milomano anaty ody zany izy. Sanatry zany ozy, mbola hanota ihany ve? Sanatry zany, atao sanatry zany manota, sanatry. Satria nahoana? Efa matiny amin'ny io tenao, velona ho an'Andriamanitra rehefa injay kristianina. Ary ny dikan'izany hoe matiny amin'ny ota de zao, tsisy tsony ny hery entina hanota, tsy misy tsony ny fiainana zany fahotana, matiny amin'ny ota zany le izy. Fa velona ho an'Andriamanitra ianao ka ny fiainan-danitra no iainanao dieny ety an-tany. Ianao anefa milaza fa novonjeny Kristy, tsy mba zava-dehibe aminao akory ny rana latsany tao Kalvari, tsy mba zava-dehibe aminao akory ny fijaliany, hoe noho izany eny nampahatonga ny Jesosy nijaly tahaka an'io, niaritra ny mafy. Ny ankizy mbola mahatsapa hoe no izy no nampahantitra ny reniny, fay aho izy. Fa ianao manakory izany tokoa ve? Tena mba mahatsapa ve ianao ny fitiavan'i Kristy? Fainy amin'ny fahotana ve ianao no ny fahitanao ny fijaliany? Ary raha tsy fay amin'izany ianao fa ozy ianao hoe ny ataoko foana fa tsy ovy izy ifona ho aho, de sahanao ve ny hiatrika izay faran'izay? Ndrao lahy, tonga any amin'ny farany any. De izao ny voasoratra, izao le voasoratra tao Matteo 7. Ambarako aminao mandrakarivana io mety efa hainao tsy enjery mihitsy. 19:20 hoy Jesosy, tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. So de mpanao meloka ny antsoiny Jesosy anao. Mialary amin'ny faratsiny, mialary amin'ny fahotany. Io hotanao hoe tsy hitan'izaniza fa ianao ihany no mahafantatra azy sy Andriamanitra. Ialao re io alao re manapa-kevitra tena hanompo an' Jesosy sao hanenenany. Raha tonga any ianao ka tenenin' Jesosy hoe mela amiko ianao mpanao meloka, tsy afaka niverina ety an-tany ianao hoe ndeha hanonotra ako. Ianao mipotsapotsa molotra indrindra hoe ohatrany tsy manota mihitsy io ramatoa io. Ny zavatra teneniko anao de izao, miezaky ny manatratry ny marika le ramatoa, fa ianao zay tenenana an'izany. Ipotsamolotra fotsiny venao, satria nge mahatonga anao mipotsamolotra ohatr'izany tsy te hiala amin'le fahotana ianao. Rehefa ny olona no miteny foana, nganara tsy manota, narenga tsy manota, taka ny tsy manota ery. Mbola mihinam-bary any isan'andro, mbola makany amin'ny double WC ohatr' anay koa. Rehefa ny olona ny manao ohatr'izay
manamafy ny fony izy zay. Iza nefa nitondra ny taolam-be tsy mitapaka e. Iza nefa no voe mandrora amin'ny-tsy lany ene ianao manao izany. Ny fanenjehanao ny kristianina, ny fantakanao ny vava, ny mpitory ny filazantsara, tsy ahavoavonjy anao anie zany. Voamaika mandetika anao. Ny torohevitra dia izao: raha mandinika ianao ny amin'izay ho faran'izay, so de very mandraka izay miala amin'ny fahotana, atolory amin'ny Jesosy ny fiainanao. Okizay ty kitakita ao an-trano ty, okizay ty ady lava ity, okizay ty mitomany anjaka ambonin'ny lehilahy ity, okizay ty fieboebona sy firerehana ity, okizay ny tsy fahamarinana, okizay ny laingy mandalo ane antsika. Okizay zany rehetra zany, andao re hanompo an' Jesosy mariny, andao ho mpanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tsy vita, tena tsy vitantsika mihitsy amin'ny herintsika zany, fa raha manaiky tsika mampandroso marina an' Jesosy anatin'ny fotsika. De ho ilay teny eo amin'ny Jaona 1:12 manao hoe: zay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de zay mino ny anarany. Zay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de izay mino ny anarany. Tsy hanenenana ny manao ny tsara. Misy midoika foana. Za moa de lazay ny sasany manao fampianarany disony, satria hony tsy mila an'izany manao ny fahamarinana, tsy mila manao an'izany hoe mitandrina ny tena, tsy mila an'izany, fa na manota tsy maninona hony. Ry havano, so de rehefa tongany amin'izay faran'izay so de eo ianao vo anenina, ka hiteny hoe takizay ihany nanaraka ny tenin'ny martyr ve? Tsy tenin'ny martyr ve akory moa zany, fa tenin'Andriamanitra. Tsy ahivoko aminao, zay tsy manam-pamasinana de tsy ahita ny tompo. Araka ny voasoratra amin'ny Hebreo 12:14 tapany farany. Eo anatrehan'izay no ilazako hoe aoka re tena anokana ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika, anomana n'izay faran'izay, iomana iona amin'Andriamanitra ny Israely, ary de anaja ny tenantsika, hitahiry ny tenantsika ho madio, araky ny afatry ny tompo amin'ny Timoty 1:5-2 hoe: aza miombino tamin'ny sasany, tehirizo madio ny tenanao. Hatreto aloha ny tinitenitsika, mametraka anao ambany fahasoavan'ny tompo. Vehivavy mendrika, fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé.